Eo amin'ny tontolo ara-kulturaly mbola mitohy ny fanamariana ny fahadimy taona ny siny miritsika production ao anatin'izany ary dia manolotra fampisehoana roa sosona izay arahana amin'ny nono ny miritsika production. Ny anjinjiny tanteriny Ravakarandriamanala sy Stéphane Zafimanjemby. Anatanteraka fampisehoana roa sosona eto Tanindrazany Rakotondraimbe Roland fantatra amin'ny anarana maha-artista azy hoe Nono. Ny fiaraha-miasa eo aminy sy ny Miritsoka production izay mankalaza ny fahadimy taona amin'ity taona ity no ahafahana manao izany. Ho tanterahana ny 24 Meo avy izao araka izany ny fampisehoana voalohany. Ho tanterahana eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Afaka omaly izy ny tonga teto Tanindrazana ary mbola ao anatin'ny fanomanana tanteraka araka ny nambarana androany nandritra ny feona tamin'ny Papalala Vaovao. Amin'ny ankapobeny dia tsotra kely zany ko nono no araka ny teneniko teo efa nanomana CD anankiray fa ty tampoka be dia mbola tsy ampy roa herinandro namitana an'izy ka iny mbola tantara manaraka zany fa misy hira vaovao entre guillemets hira efa tsy ny raiky efa nandritra ny telopolo taona. Iona amin'ny mpankafy fandroana izy mandritra ny kabaret iarahana aminy ny raiky amin'ny 30 Meo avy izao eny amin'ny ANC Ivato. No mariany teto fa ireo hira nahafantarany mpankafy azy no ibahana ny repertoire mandritra ireo fampisehoana roa sosona ireo. Niditra teo amin'ny tontolon'ny zavakanto moa i Nono izay sady mpihira ny mpamorokira tany amin'ny taona 70. Ny taona 3 izy no nandao any Madagasikara ary nianatra manokana ny momba ny mozika jazz izay mifototra amin'ny fampiasany ny saxophone. Ary 3 taona taorian'izay izy no niverina niry indray ka nampiavaka azy moa ny higadona variété saingy laroa ny gadokira jazzy ao anatin'izay hira-hirany izay. Tamin'ny taona raiso arivo kosa izy no nanao fampisehoana farany teto Madagasikara.